Sehatra ny fizahan-tany kosa ny nareo polisin-jato ny mpizahan-tany vahiny tonga teto Analamanga tao anatin'ny fotoana maromaro zay nisy ny fanentanana samihafa natao entina ampiakarana izany salanisa izany mba ahafahana mampandray anjara betsaka ity tontolon'ny fizahan-tany ity eo amin'ny sehatra ara-toekarena. Vokatra izay ary nisy ny fanaovantsy ny mpiara-miasa teo anivon'ny birao-paritra misahana ny fizahan-tany eto Analamanga na ny Ortana niaraka tamin'ireo mpiantsehatra ao anatin'izay sehatra ny fizahan-tany izay. Tato ato dia tsikaritra fa nianareo polisin-jato ireo mpitsidika vahiny nanjifa ny fizahan-tany teto amin'ny faritra Analamanga. Mpitsidika vahiny sy mpandray anjara amin'ny vatana amin'ny fampiroboroboana ny lafiny ara-toekarena amin'ny alalan'ny famatsiana vola vahiny. Ho fampiroboroboana ny sehatra ara-pizahan-tany eto Analamanga araka izany dia nanantanteraka sonihy ho fanamafisana fiara-miasa ny birao-paritra misahana ny fizahan-tany eto Analamanga na ny Ortana sy ireo mpisehatra maro samihafa manana andraikitra mivantana amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Tetsy amin'ny hôtel Colbert Taninarenina. Le endriky fiara-miasa zany dia asaina zany ireo fiara-miasa manao fikambanana rehetra hiaraka ny Ortana hitsidika an'ireny toerana ireny mba ahafahan'ireo fiara-miasa amin'izareo zany manoro hevitra n'izay mpizahan-tany tonga any amin'ny faritra toeram-pitsangatsanganana mba ahafahany izy koa zany mahafantatra ary anatin'izay mitazona dia akotoboana hatrany ny fizahan-tany eto Analamanga. Mpizahan-tany manodidina ny efatresy no nieritreretin'ny Ortana hitsidika ny Analamanga mandritra ty taona 2024 ity araky ny vina napetrany. Fa nisan'ny olona niditra tao fahatsiaranana nanjifa ny fizahan-tany zany hoe le fianakaviana malagasy iny no mitombo ka ny vinavinany ny tandrotsika moa zany indrindrandrindra araky ny teneko teo dia ny vinavinany amin'ny 24 any ka zao fampianarana an'ireo mpanjifa mivantana. Raha isika ohatra hoe ny hôtelier restaurateur zao dia zareo serveur mihitsy, zareo maître d'hôtel, zareo anona tonga dia afaka manome vokatra hoe raha manontany izy hoe aiza ny rova zany tonga dia mba fantany dia hoe ina ny azo tsidihany. Raha mba manontany le olona aiza misy spécialité turque na aiza misy spécialité ana dia tonga dia mba fantatry le serveur le izy fa tsy mianana fotsiny mba ahafahany tsirairay manjifa sady mahazo tompony amin'izay mpizahan-tany tonga na vahiny io na tompo-toerana. Isan'ny vina napetraky ny ministera ny fizahan-tany ny antratrarina mpizahan-tany miisa ray tapitrisa manerana anosy hatramin'ny taona 2024 ka i Analamanga no eritreretin'ny birao-paritra misahana ny fizahan-tany eto Analamanga na ny Ortana ho be mpitsidika indrindra amin'izany.